ratoandro izay ihany koa ny eo anivon'ny fahadiseranana fa iresaka ny zava-misy makasika ny fitsaboana isika tony sehatra rehetra dia misedra olana ihany koa ity tontolon'ny fitsaboana ity raha tsy laza akoatra ireo misandoka ho piasa ary mahafehy izany asan'ny fitsaboana izany amin'izao fotoana izao manelingelona ny andavanandro mpiainan'ny mponina nefa ny tsy fifehezan'ireo misandoka ho mpitsabo izany asan'izany ka dia isan'ny nandrafetana ny lisitra ny holavitra ny mpitsabo io raha ny fanamariana izay noentin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Hatramin'ny faran'ny volana aogositra izao no ahafahan'ireo mpitsabo manatanteraka ny fisoratana anaran'izy ireo ao anatin'ny lisitra ny holavitra ny mpitsabo raha noty navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Hatreto mbola maheriny ny 4,000 ireo voasoratra anarana manerana ny osy. Isan'ny antony nanatanterana ny fanisana ny amatarana ireo olona tsy mpitsabo nefa manao ny asan'ny mpitsabo. PDP zany dia antony mahatonga ny dokotera mbola misy sy soratra tamin'ity. N'antony voalohany eo ilay halavirana dia efa nandramana vahana moa zany satria afaka mandroa ny cotisation amin'ny alalan'ny telefônina amin'izay zany zao ny dokotera. Efa miova zany ilay atotanisa aloha fa maromaro kokoa no misoratra vitsivitsy sisa no tsy misoratra manarak'izay namoaka taratasy ministera milaza fa tsy maintsy misoratra daholo ny dokotera ao anatin'ny hatramin'ny volana faran'ny volana aogositra zany dia mino kosa zay fa voasoratra daholo ny dokotera. Ny antony tena mahatonga anay sarotiny ary soratra ny dokotera dia ahafahany indrindra mijereo izany dokotera izany tsy dokotera. Hatreto misafiry izay efa nanoratra azy izay manerana ny nosy? Efa atao hoe efa 4,000 mahery, efa 4,000 mahery ny enjehana angamba sisa mbola misy 500 mahery jerena zay. Akoatran'izay koa moa misy ireo dokotera izay tsy manao asana dokotera dia regny kosa tsy dia sarota zay fa raha nenena dia aloha izy misoratra ny lavitra. Nandritra ny fanatanterahany mpitsabo teto amin'ny faritra Nalamanga ny fivorian'izy ireo ny 20 volana jolay teo no nanambaran'izy ireo fa mbola manana olana ny mpitsabo eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Eto Antanamanga zany toy ny amin'ny toerana rehetrarehetra ira Madagasikara zany dia misy foana ny olana isedrany mpitsabo. Misy eo zany ny tsy fahampian'ny fitaovana indraindray dia tsy fahampian'ny mety manana ihany koa. Zany hoe misy zavatra kely foana zany tsy tena hoe mahatomomba natanteraka an'ilay izy. Misy hatrany amin'ny 3,000 ny isan'ny mpitsabo ao anatin'ny lavitra ny mpitsabo eto Analamanga izay miasa eto amin'ny faritany n'Antananarivo.